Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasana vamalana no ianao antsika amin'izao fotoana izao dia amin'ny fifaliana lehibe no iarabanantsika tsirairay avy izay tonga miaraka aminay eto indray androany ao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rano amin'ny fandarana Andramboka Izaho ny Aky Radio ary ny groupe izay maharesy. Dia ny fiadanan'ny tompony ao amintsika tsirairay avy matoky sy mino fa ifampahery eto indray tsika amin'ity androany ity. Tonga soa daholo tsika rehefa ifampiarahaba rehefa avy sady izara tsodrano izara tsodrano mahafinaritra be tsika rehefa avy eo fa andao aloha tsika milohanjandretra manova tonga ny hafa izay mbola ao ambadimbadika ao mbola taraikiraiky kely any aoriana any andao aloha tsika tonga dia hivavaka metraka ny fotoantsika eo am-piaratanan'Andriamanitra. Andao ampandrotsiana ny vavintsika Rose Mina avy eto France, izy no hitondra antsika ao anatin'ny vavaka fanombohana. Mena aza avy eto ny fitenenana Rose Mina, anao ny fitenenana. Alleluia. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany mankasitraka antsika rehetra indray raha tonga eto. Misaotra an'i Jesosy ary fahasoavana azontsika avy aminy no azahoantsika izao fotoana izao indito indray ka hihain'ny teny masina avy aminy isika amin'ny anaranao koa izany Jesosy no hanatanterana izany fotoana izany. Vavaka isika amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao izay Jehovah Andriamanitra rainay avinay indrindra, voninahitra tokoa no atolotra ianao eto ary mankasitraka ny amin'ny fotoana izay nomenao anay amin'izao fotoana izao indray mba ahafahanay manatanteraka ny sitraponao. Eto Jesosy dia misaotra anao ary
ilaina mihitsy ny ranao Jesosy manatanteraka izao fotoana izao, manadio anay tsirairay avy, ary ny asan'ny diavolo tsy hanan-kery, tsy hanam-pahefana amin'ity fotoana ity eto. Diovy amin'ny ranao masina ny mpanomponao izay mitondra ity teny ity sy izay rehetra mihaino sy mandray izao teny izao Jesosy, dia aminao ny azahoanay famonjena sy fahamarinana. Ka eto izay anio dia hitady indray, hikatsaka anao indray mba azahoanay famonjena lehibe amin'izao andron'ny Paska izao Jesosy, fanomanana izao Paska izao akareh mba ho feno fanadiovana aty aminay tsirairay avy, fanavoazana aminay tsirairay avy, dia fantatray fa anao no nahatonga anay ho tahaka izao, satria aminao no famonjena Jesosy. Saotranao izay hamasino ity fotoana ity, ary naoka ny fanahy masonao anatrika eto hitondra ny teny ao ambavan'ny mpanomponao izay mizara izao fandarana sy fotoana izao, ny ao anatin'ny toriteny sy mivavaka rehetra izay atao hoe vavaka firenena, ny vavaka sy ny fizarana fahatsapana, ary ny fidirananao dia efa hamasinonao eto izany Jesosy. Ny ranao masina manadio anay foana hoy mba hahafahanay manana tokin'aina fa eo miaraka aminay foana ianao. Ka dia misaotra hamasino izahay ary hamarino amin'ny teninao ny fitondranay ny tenanay. Ka dia misaotra Tompo. Haleloia. Amen. Mankasitraka ny ianao ranavavy Rosemina mivavaka mamy izay hoentinao. Dia tahiny Tompo ary itsika rehetrarehetra iso ary nitsodrano. Jesosy zay maro fitenao dia mitombory sy azo fahasoavana hatrany dia mahaliza foana amin'ny asan'ny Tompo Rosemina. Nitsodrantsika androany ao amin'ny bokin'ny Jeremia. Jeremia 2:7-7 ka hatramin'ny 7:20 lavalava. Jeremia 2:7 andininy 7:30 hatramin'ny 1:20 no tsodrano atolotra antsika tsiray avy amin'izao fotoana izao. Vakiko izao amin'ny anaran'i Jesosy. Jeremia 2:7 andininy 7:30. Amin'ny anaran'i Jesosy, indro izy angoniko avy any amin'ny tany rehetra izay nandroako azy tamin'ny fahatezerako sy fisafoahako ary ny fahavilirana be. Ary hoentiko amin'ity tany ity indray izy ka ataoko mandry fahizay. Ary izy oloko ary izao Andriamanitra, dia meko foray sy lalana ray izy mba hatahorany lalandava, mba hatahorany lalandava ahasoa azy sy ny zanany mandimby azy. Dia anao fanekena mandrakizay aminy dia ny tsy hitsaharako amin'ny fanasoavako azy, ary ny fatahoranay dia ataoko ampony kosa mba tsy hialany amiko. Eny, ho faly aminy ka ahasoa azy, dia amboly azy amin'ity tany ity tokoa amin'ny foko rehetra sy ny fanahiko rehetra. Hoy Jehova. Haleluia. Amen. Itsika rehefa tezitra amintsika Jehova, ary mbola tsy mivadika kely sary. Rehefa tezitra amintsika Jehova, manao tsy mety tsika, dia roahany Jehova tsy samy mandeha any amin'ny adiny tsirairay avy samy miandrika ady, miandrika olana vokatry ny fahotana. Hoy Jehova teto manao hoe ho angoniko indray. Misy ny lasa tany amin'ny problème marabola, misy tany anatiny vokatry ny fahotana, tafiditra amin'ny problème ara-pahasalamana, tafiditra amin'ny problème amin'ny asa, misy ny very asa, misy ny simba fanana. Ireny le toerana nandroan'Andriamanitra antsika. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe haleloia, ho angoniko izy. Haleloia. Ho angoniko any amin'izay ady nandalovany rehetrarehetra any, ho angoniko izy, dia atao inoko izy, dia ataoko mandry fahizay, dia omeko lalànako izy, omeko ny lalako izy, dia omeko foray izy, omeko tahotra anahy izy, dia za kosa anao fanekena hoy ten'Andriamanitra, tsy hitsahatra amin'ny fanasoavana azy. Tsy hitsahatra ny fahasoavan'Andriamanitra anao. Vao mifoha ianao mandra-patoronao ka mandra-pifohanao, dia tsy hitsahatra nasoanao any Andriamanitra. Haleloia. Amen. Zay nitsodrantsika. $100 Koety. Tahiny Jesosy $100 Koety
Zafy makirinina Koweït ihany koa, marina ty anahy Canada, tonga so Erika France, marisy hoe États-Unis, Eliseo Beanjana Arabie Saoudite, marina ty anahy Canada, tojo Jesosy mandrakizay Allemagne, $100 Koweït, Aingonina Rodriguez Arabie Saoudite, Kikana Andrenasolo Madagasikara, Hortensine Koweït, Kikana Andrenasolo Madagasikara, Bersava Koweït, Hortensine Koweït, Asany Apôstôly Madagasikara, Nashmi Koweït, Anjasaka Patitry France, tonga soa daholo, Artisanat de Madagasikara France, Cotanella Belgique, Soameva France, $100 vanteneniko teo, Mampiolina France, Andrina Suzel Suisse, dia Tahin Jesosy, Kadaka Malala France, Marie Gilda Koweït, Miriam André Malala Allemagne, Erchelina France, Mamina Angélique, hitako ny tsovavom-belona teo maly fa raha tsy diso Koweït raha diso dia Haïtio zafady. Dia Eliana Miarniana France, Lovlitina France, Junarda Liban, Marie-Angela Dubaï, Itody Raoso France, Meriso Beanjany vanteniko koa Nikama Mitina, tsy tadidiko rehefa lalàna sy vaovao fa raha afaka soratanao kely eo fotsiny hoe misy bruit mitsitsitsy na sy jerena momba sy rehefa avy eo. Iza koa Nianamaiso Italie, Jesosy Merky Koweït, tahiny tompontsika rehetra. Alleloia, tonga soa daholo. Andao ary tsika hanao hira anankiray manatantery ty tsika moa zany dia efa miaina tanteraka, tena iaina tanteraka tsika ao anatin'ny zany atao hoe pasika izany, efa tena ao anatiny tanteraka tsika satria dia raha afaka ampitotsika no hanatanteraka ny pasika, ankalaza ny pasika, hitandrina ny pasika moa zany fa tsy ankalaza, hitandrina ny pasika tsika raha afaka ampitso. Alleloia, tsisy fandarana amin'ny raha afaka ampitso fa amin'ny valora manomboka ny fotoanantsika ao anaty zoom. Ao anaty zoom isika no mitandrina ny pasika mandrapatonga ny amin'ny ray na amin'ny 2 maraina any dia vita daholo amin'izany na ny fotoam-bavaka na ny toriteny na ny findraisana fanasana tompona fifanasana tongotra, dia lasitsika mandeha matory dia ny zomantsika mioneto amin'ny fanomanana ny sabata. Alleloia, dia izay ny fotoanantsika. Raha misy aza vera hisy antony tsy ahafahanao mitandrina pasika, alleloia, aza vera misy antony tsy ahafahanao mitandrina pasika fa zava-dehibe azo lazaina hoe miantona amanaina na amin'ny aina ara-panahy na amin'ny ara-nofo ny fitandremana ny pasika raha lasa atao malama. Koa dia tahin'ny tompontsika rehetra dia mahay reza daholo. Inona ny hijorona roviana ny afaka hijorona vavolombelona amezam-boninahitra an'Andriamanitra. Betsaka ary tsy hita zay tsy tena hoe maro ny zavatra azo lazaina, maro ny zavatra azo lazaina fa ny amitina anazy angamba dia hoe mbola maino alemy maneno ve nareo azafady aloha? Mbola maino an'izy ve nareo azafady? Mbola maino an'ilay bruit mitsetsetsatra kely?
efa laza ny kadradraka zany ohatra ny kadradraka izy soefa efa afaka ia satria nisy prizy nitsato nisy zavatra nitsatoka teo dia misy sorona zay ary ny nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainako misafidy amantsy hoe iza tamin'ilay mahafinaritra be androany ary nataon'Andriamanitra androany ary no mba afaka hijoroako vavolombelona. Fahasoavan'Andriamanitra izay niditra, halleloia, fahasoavan'Andriamanitra izay niditra teo amin'ny fiainanay androany nijoroako vavolombelona. Misy zavatra tsy nendrasana, fitahiana tsy nendrasana fa tonga ho azy, halleloia, tsara Jesosy. Re tsy nendrasana izy io, ny tena marina mbola tokony amin'ny elaela nendrasana azy io fa dia tonga tsy natsonda, tsara Jesosy. Dia tena tsapa mihitsy hoe efa misy raha masina manomboka misokatra mihitsy amin'izao pasika izao, halleloia. Dia azo antoka fa vita pasika io vao migorodana lalana migodana makany amin'ny fahatsarana sy ny fahamatorana ara-panahy sy ny firetana sy ny fitahian'Andriamanitra ho antsika rehetra. Anjaranao zao manoratra inona ny azonao soratana, inona ny azonao ambara, ihaniry tsika dia aorianan'izay tsika dia hijoro vavolombelona dia ny tenin'Andriamanitra avy hatrany entin'ny ranavavitsika fahabeora. Mino finaritra daholo ary tsika. Amen. We are the
Halleloia. Anisan'ny hira tena tany amin'ny taona maro be lasa tany andeha hanao ikara hitandrina pasika izay tamin'izay ngamba herinandro mialoha nandeha nanao vavaka tendrombohitra avo be ny olana fa tena nanakoako izany izy izany tao anaty fiarakodia tena natsiarovako an'izany fotoana izany mihitsy akasika ny fo mihitsy mieritreritra an'izany amin'izany hoe mialoha amin'ny pasika fotoana tena fianonana izy iny izao Alleluia. Dia mbola iainana izany fa hira pasika foana ny ataontsika manombotonga amin'ny pasika. Alleluia. Ary na dia mbola amin'ny zoma alina sy amin'ny sabata ary dia ezaka foana isika mbola iaina ao anatin'izany voninandro pasika izany. Alleluia. Hotahiny tompony antsika rehetra. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra isika androany isika maky fizarava-olombelona. Alleluia. Tomboka avy any ambany indray aloha androany fa io ny hitako voalohany hoe itondro hoe alleluia dia tontolo androko androany dia soroko an'Jesosy fa dehibe aza ny zavatra nataoko androany sady nikorotana be mihitsy fa tena hoe vita soamatsara daholo. Alleluia. Dia raina Jesosy. Hoe andro ny Jesosy dia Jesosy fa mbola nomeny tombonandro sy fahasalamana ary famonram-po izay mianakavy tamin'ny tontolo andro ity. Alleluia. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Amen. Hortensinina, alleluia, dia raina Jesosy fa mbola afaka manaraka vavaka fiambelana misaotra an'Andriamanitra salamatsara za mianakavy tontolo andro androany nahafinaritra ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen, amen. Ho irana Baviliana hoe alleluia, misaotra an'Andriamanitra lehibe fa satosany ankiavitra afaka nanarika ny ankigetsemane ihany koa nomeny ny hery noentina niasika dia vita sy ny lamina-koho izany. Alleluia. Misaotra azy lehibe koa fa dia vita ny vatiko nanamboatra ny fiaranay iray no tompontsain'ny fanamasina sy ny ilanan-kaniny amin'ny karazista koa. Alleluia. Mandaritry fahasalamana kely ilay lamatoa dia mbola nomeny mbola navita nanarika ny formation izy teo formation izy na dia izany aza noho ny fanohanana sy ny fampahirizan'i Jesosy azy. Alleluia. Tafoana soamatsara ato an-trano izay mianaka dia raiko landava narany masina izany fahasoavan-devitra izany. Amen. Ho ireo mihina voninahitran'Andriamanitra misaotra azy fa tsara ny fitondrany lalana rehetra an'io. Misaotra an'i Jesosy tompo malala. Farany novakiko Zinarida voninahitran'Andriamanitra fa nomeny tombonandro mbola velonena soamatsara feno fahasalamana isaorako Jesosy fa isaorako an'i Jesosy koa fa naheno vaovao tsara be za androany avy tamin'ny rahavaviko any Madagasikara ary tena faly be dia raina Jesosy malala. Halleluia.
Amen. Misaotra antsika rehetra tao anatin'izay fijoroana vavolombelona dia tsika nanomezam-boninahitra an'Andriamanitra zay fa zava-dehibe zay ary mirary ianao ianao zay nijoro vavolombelona nanome voninahitra an'Andriamanitra teo dia Andriamanitra nge hampitombo ny fahasoavany aminao ka raha pisy dia tsy tsahatra indray tsy angina ny vavanao mbola hanana zavatra fandrainao hijoroana vavolombelona hanomezam-boninahitra azy. Zay mila fandaharantsika tonga dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra amin'izay ampanosika nambavitsika Fabiola dia aorian'ny toriteny moa dia mivelona eto ny tena ka mamelabelatra ny toriteny. Fabiola, anao ny fitenenana. Haleluya, dia makasitrika indrindra pastera nanome fitenenana taintompo manokana nary menakafy kely dia taintompo ihany koa tsika rehetrarehetra zay mpanaraka sy tapoka zao vavaka fiambenana izao dia mbola resy fifaliana sy fahasoavana lehibe ho anary havana fahafahako izaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika androan'io izao dia voninahitra ane ho an'Andriamanitra irery ihany. Haleluya, amen. Ny tenin'Andriamanitra zay hoentintsika hifampaherezana amin'ity androan'io izao rehevana malala dia hitantsika any amin'ny Matio 5:5-7 ka hatramin'ny 7. Matio 5:5-7 ka hatramin'ny 7 no akantsika teny fampaherezana amin'ity androan'io izao. Haleluya, amen. Raha miara mahita tsika dia vaketsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe efa rehefa voalaza hoe maso ny maso ary nify ny nify. Fa izaho kosa milaza aminareo hoe aza manolotra izay manisy ratsy ianareo. Fa nazovy no hameli-tamena ny takolaka ao ankavanana atolory azy koa ny anankiray. Ary izay te hiady aminao ka tahaka ny akanjonao dia havelao azy koa ny lambanao. Ary nazovy no hanery anao handeha maily iray mandehana miaraka amin'ny maily roa. Haleluya, amen. Eto Jesosy ry havana dia mampianatra fitiavana na zay mamely tamenanao azy. Zao ry havana efa anatin'ny fitsenana Pasika tsika zao efa anatin'ny mitsena Pasika tsika zao. Ny Pasika tsika dia amin'ny lakamisy alina io dia hiatrika Pasika an' Jehova tsika. Haleluya, fotoana miavaka, fotoana mahafinaritra io dia androany Jesosy ampianatra atsika hifankatia. Mbola tsy tara ianao zao raha mbola mamboatra ny fonao, ninona mbola lolom-po na mbola misy ratram-po ao anatinao mbola fotoana izao ry havana, mbola fotoana izao hanadiovanao ny fonao, hanamboaranao ny fonao mba tena ho fo fitiavana, tena ho toe-po tahaka an' Jesosy. Mampianatra fitiavana eto. Le Jesosy vonga-pitiavana, le Jesosy Andriamanitra fitiavana no mampianatra atsika eto. Ity toriteny ity dia toriteny nataon' Jesosy teo an-tendrombohitra. Ampianatra atsika hifankatia Jesosy androany avy amin'ny alalan'ity teniny ity. Satria izany fitiavana zany ry havana tena sarotra ahita izany, indrindra fa amin'ny fiainana misy antsika izao, amin'ny fiainana izay iainantsika amin'izao fotoana izao ry havana, tena vitsy ny olona ahitana izany fitiavana amin'ny fo. Tena hoe fitiavana tsy misy kilema zany, fitiavana tsy misy fiatsaram-belatsy izany, vitsy. Indrindra fa amin'ny firenena misy antsika tena vitsy izany. Fa androany ry havana Jesosy ampianatra atsika hifankatia, ampianatra atsika ahay hizara fitiavana, ampianatra atsika tena hoe ahay amela heloka. Haleluya. Fa raha dinina nefa ry havana ity toriteny izay nataon' Jesosy teo an-tendrombohitra ity tena sarotra raha jerena amin'ny maha olombelona, raha jerena amin'ny maha olombelona atsika zany tena tsisy olona mahavita izany, tsisy olona hatanteraka izany na dia iray azy. Ny olona mamely tamenanao ve dia atolotra ho azy koa ny takolaka iray, na miady aminao ka makankery ny akanjonao dia avelanao ho azy koa ny akanjonao, sisy tsy vita izany. Fa zao ry havana, fa raha Jesosy ilay Andriamanitra fitiavana, ilay vonga-pitiavana no manao famoronana vaovao ao am-po ka manongotra
ny fahatezerana, ny lolom-po, ny fankahalana, ny ratram-po ao anaty, ka fo feno fitiavana no ambolenao. Haleloia. Dia ho vita izany satria ny fanahy masina no hitaonanao ho an'ny Kalvari. Amin'izay dia ho hitanao ilay nahasiana tamena totondry nokapohany tamin'ny karavasy maranitra nandritra ny alina no lefonina. Nefa araka ny hitantsika any amin'ny Isaia 7:17, nefa tsy ny teny na ny lohabavy dia tahaka ny janak'ondry entina ho vonoina sy tahaka ny ondry vavy izay mona eo anatrehan'ny mpanety azy. Haleloia. Izany toe-pony Jesosy tamin'ny fanavotana ianao, tena tsy ny lohabavy izy satria tena hoe hitataratra, tena hoe tena fitiavana lehibe izany ry havana, fitiavana lehibe. Izy koa ilay naboridana ka sady kenatra sisa ny teny aminy. Amen. Tianao Jesosy ry havana. Ary na dia efa tsy avy ny aina intsony azy izy noho ny fangirifiriana miopampana, dia mbola nangataka izy, tsy hoe nangataka amin'ny fanafahana azy eo na nangataka izy noho ny irifiry izay nahazo azy, fa nangataka izy. Hitantsika any amin'ny Lioka 7:24 milaza hoe ray io zao ny fangatahany Jesosy, ray io mamelà ny elony fa tsy fantanjea ataony. Haleloia. Tena hoe tampanetren-tena nanaovan'i Jesosy izany, ary tamin'ny fitiavana lehibe. Amen. Ry havana malala, Jesosy Kristy dia tsy nanohitra ny lalàna fa manatanteraka. Hoy ny mpandinika ny Exodosy 2:2 sy 4:20 milaza hoe, dia mba Exodosy 2:2-4:20 ity dia mba hiarovana ny valifaty tsy ho tafahoatra, mba hiarovana ny valifaty tsy tafahoatra, ka hoe maso solony maso ary nify solony nify. Fa amin'izay Jesosy anefa nandeha lavitra kokoa izay araky ny nazaventsika eo ambony io. Marina fa io teny Jesosy ry havana dia mitory indrindra ny tsy hamaliantsika ny ratsy ny ratsy, toy ny ankizy ratsy fanahy mitoraka hazo paoma, ho valin'izany dia voankazo mamy, paoma no tonga teo an-tongony. Haleloia. Eto dia marina kosa fa raha misy olona marary ohatra, dia tsy tokony fahendrena ho antsika no anatina izy ireny, fa tokony hiaro tena isika, toy ny manatiny alika masika. Atsika tokony hiala eo, hiaro tena, fa nazanona tsy izany aza, fa tsy tokony hankahala izy ireny isika, satria tokana ihany ny fahavalontsika dia hidevoly ireriana. Izany ihany tokony fahavalontsika, fa kosa tsika tokony hivavaka ho an'izay olona manisy ratsy, izay olona mitsangana ho fahavalontsika. Tokony hivavaka ho an'izy ireny isika, tokony haka toe-po izay nataon'i Jesosy antsika, mba ho sitrana izy, hibebaka izy, ho voavela heloka izy raha mivavaka ho an'ny olona mitsangana ho fahavalontsika ireny. Haleloia. Dia angatao ny fon'i Jesosy fitiavana ho fonao, ka ianao hamalisoa ny ratsy, ianao hahaitiana dia izay mitsangana ho fahavalonao azy. Amen. Ianao hivavaka ho an'izy izay manenjika anao, ka ianao tanteraka ary antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Amen. Tianao Jesosy ry havana. Andaotsika hanamboatra ny fontsika, hitsenehantsika pasika an Jehova izao, pasika ho famonjena ho antsika tsirairay avy, dia samby hanana toe-po madio, toe-po feno fitiavana tsy misy kilema. Andao hiala lavitra ny masirasiran'izao tontolo izao tsika ry havana. Andao tsika ahay zara fitiavana, ahay andefitra, ahay amela heloka. Haleloia. Raha feno fitiavana ny fonao ry havana, tena hoe
sambatra ianao. Tena sahako milaza aminao fa sambatra ianao satria zanak'Andriamanitra ianao. Ny olona madio fo ny olona madio fo ihany no afaka hitan'Andriamanitra. Izay madio ampo araka ny tenin'Andriamanitra no afaka hitan'Andriamanitra. Ary raha madio ny fonao tena hoe tia ny fanahy masina mitoetra ao anatinao. Ary raha fanahy masina no mitoetra ao anatinao izy ny tari-dalana anao ninona zavatra mety impossible mety tsy ho vitanao lasa possible daholo satria mitoetra ao anatinao ny fanahy masina manolo-tsaina mampianatra anao izy manoro lalana anao. Haleloia, manampy anao izy. Haleloia, tianao Jesosy ry havana. Laotsika hifankatia izara fitiavana tena hoe akatoepony Jesosy fitiavana. Amen. Tianao Jesosy mbola tsy tara ianao zao mbola afaka malalaka ianao manamboatra ny fonao fa milaka misy alina tsika sy tokony hanana fo mbola misy pentipentina zany, mbola misy lolom-po zany, mbola misy ratram-po zany fa ndotsika tena hoe iaina fo feno fitiavana. Haleloia. Tena hoe hiatrika pasika ny Jehovah tsika dia amboary ny fonao amboary ny manodidina anao ho hita taratra eo amin'ny manodidina anao fa zanak'Andriamanitra ianao. Amen. Tianao Jesosy Za mino fa nampahiranao zany tenin'Andriamanitra zany raha mbola tsy tonga any amin'ny rahaolanitra moa Jesosy amin'ny manaraka toy izao indray fampahery mifanohy very indray tsika avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia mirary pasika sambatra mirary pasika ho famonjena ho antsika tsirairay avy dia tahiny tompo daholo tsika tsirairay avy. Haleloia. Amen. Haleloia. Mankasitraka indrindra anao raha Fabiola mahafinaritra be ny toro-teny ireo amin'ny pasika tokoa. Haleloia. Ilaina tokoa izany toro-teny izany ireo amin'ny pasika ka dia mankasitraka anao Jesosy hamaly fity mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Haleloia. Arabaina koa tsika mety raha mety misy amintsika mbola tsy narabaina teo na Simi Koety raha zanasoa Sylvie Koety misy aminareo mety mbola tsy narabaiko dia miarabantsika rehetrarehetra tonga soa daholo. Haleloia. Mateo 5 andiny fahavalo amby telopolo hatramin'ny valo amby efapolo no milazatsika fampahirezana amin'ity androany ity amin'izao 2 andro miloha amin'ny pasika izao. Aminaran'i Jesosy efa renareo fa voalaza hoe maso solon'ny maso ary nify solon'ny nify. Zany ny lalàna tany amin'ny Exodosy 1:20 andininy 4:20 misy an'izany. Mafy be zany lalàna zany maso solon'ny maso nify solon'ny nify. Ary efa tonga Jesosy dia hoy Jesosy hoe io zavatra io mantsy raha ohatra ianao zany hoe nanisy ny masonao na nanisy ny nifinao dia tsy maintsy mialy an'iny ianao na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Ny zavatra azo antoka ho lany fotoana ianao, ho simba ny aim-panahinao, misy valifaty atao anatinao na amin'ny alina matory ny alina ianao dia mirehatra amin'ny fahatezerana ianao mandra-pahatonga an'izay fanatanteran'izay valifatinao izay. Hoy Jesosy hoe raha vakitsika dingantsika iny ianareo mpavaliana tsy vakianiny aminy avy eo 9:20 hoy Jesosy koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahany rainareo izay any an-danitra. Raha Andriamanitra ny nanao maso solon'ny maso sy nify solon'ny nify atsika amin'ireo fanalam-baraka ataontsika tsika zany mba hireharehan'Andriamanitra za zanak'Andriamanitra nefa dia mehezany devoly fotsiny antsika ary mehezany devoly Andriamanitra io ny zanako efa tsy rety ataony amin'ny toetra ratsy ny fihetsika ratsy izay ataontsika isan'andro isan'andro ry havana. Androany amin'izao milohan'ny pasika izao dia miteny amintsika Jesosy amin'ny 9:20 manao hoe koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo, aoka ho tanteraka isika. Ary amin'izao andro milohan'ny pasika izao mihitsy
no mila natiovantsika ny fotsika aminareo efa mba nanateraka an'le zavatra nyresantsika indray azabata tamin'ny heriny ngamany tamin'ny taom-baovao isa mantsy anareo hoe diovy ny fo a mifamela eloka fa hitandrina pasika sika zava-dehibe zany misy aminareo zany olona miady tsy mifakazo misy olona mananarelo aminao misy olona nananao alahelo dia ataovy izay fandaminana tena ataovy izay iombonana rehefa fampiteny foana tsika te raha misy aminareo manana alahelo amiko anefa SMP fa ifona alleluia nareo aloha aza miay aby tsisy aty amiko to tsisy MP tonga any aminareo fa hatramin'izay fa mila mitandrina tsika mila tanteraky sika mitandrina n'izany pasika izany ny Jesosy dia teny fa za kosa milaza aminareo aza manohatra izay manisy ratsy anao fa nazovy mameno te amena takolako kavanana atorory azoko ny anankiray inona moa ny hevitra zany raha misy mameno zao ny takolako kavanana mitodika ria hoy Jesosy asy voasily fandroany dia verina mahitsy ny tare ny fijerinao isika dia manana vision tsika dia manana tanjona alleluia fa raha tonga ny fahavalo mamelaka te amany atsika dia mitodika tsika dia tsy hitatsika tsony le lalana meo azy koa ny faharoa alleluia verina amin'ny laoniny io zay aloha ny heviny anankiray hoy koa ny ten'Andriamanitra hoe ary izay tiady aminao ka tiahaka ny akanjonao dia avelao ho azy koa ny lambanao ary nazovy ny tahanery anao andeha maily ray mandehana miaraka amin'ny maily roa meo izay mangataka aminao ary izy loza mihodina izay te hisambotra aminao alleluia ny fahitako ny kory havana heviny faharoa dia zao tena ahitanin' Jesosy tsika tsy andany andro tsy andany energia fa mbola mila energia be dia be tsika revana hiazaka zahantsika amin'izao lalana ety tsy tery zao ohatry ny tete zany Jesosy hoe aza vera nakana ny dianao reny misy maka ny lambanao meo azy ianao amin'ny olona tena fa ary ny sainao ny fonao sy ny sainao taditio le tonga le menarana afo nanaikitra ny zanak'Israely fa inona ny banjin'ny zanak'Israely le menarana varahana manana vision manana objectif manana tanjona manana zavatra tiana tongavana fa ny devoly ny fahavalo dia te anao zay anelindelenanao tsy ho tonga any hitodianao lalana ivovanao lalana hafa anatarana ny lalanao fa raha tsy te ho tara ianao dia zao reo zavatra rehetra nyteneninareo nge ravana tsisy mahafatinare reo rehetra io zany zavatra tsisy mahafaty reo azo efiny reo raha misy mamely ny takolako akavanana tsy anaiky ianao hoy zany hoe za koa tsy anaiky any zany fa samy lehilahy samy nosolo andreny menaka aza dino nefa fa ianao mpanompon'Andriamanitra ary ny olona iny mahafinaritra be anahy le fiteny anankiray hoe ny olona manao akanjo fotsy dia mora hitandoto kely fa ny olona manao akanjo za zao misy fotoana mandeha manao dépannage dia rehefa manao dépannage mitondra le camion dépanneuse reny le camion dépanneur reny dia misy tomobila bataina na ohatr'izany dia tsy maintsy matory amin'ny tany eo anao dia ao anao manasisika le crosy zay vao alefa ny kabla za zao rehefa mandeha manao dépannage tsy manao akanjo fotsy ohatr'izao zany satria fantatro fahaloto iny dia tsy maintsy efa akanjo matroka tsy hitandoto zany fa ity akanjo fotsy anaovako ity betsaka kokoa ny zavatra tandremako amin'io no za koa manao akanjo mainty na marron tsy marina zany tandremanao mihitsy satria mora maloto kely ny fahitako an'ity zavatra tenenin' Jesosy ity dia tsy fitiavan'i Jesosy atsika tsony ho voapetipetina amin'izao andro iainantsika izao amin'izao andro farany izao reo zavatra rehetra mitrangy ireo tsisy mahafaty reo azo atao mihitsy tsy mamaly an'ireo fa mitoy mandeha foana
azo atao ny tsy mamaly an'izany misy mamely zany ny takolaka kavia tsy mahantra ianao raha lasan'ny olona ny akanjo anao zany misy zavatra tsy iravana re arakaraka ny fantaran'olona mivavakintsika dia angalarin'olona loia akaikikaiky pasika ohatr'izao tany Madagasikara mbola tany zay menakavy kely tamin'izany dia eritreretinareo fa misy tany nisy nivarotra taminay ka zay zany taloha sady manao aferana tany zay dia trano dia tomobila dia ohatr'izany takalo dia nisy tany anankiroa zay an'olona anankiray namidiny taminay tamin'ireny nalaza be tamin'izany le mamaky tendrombohitra dia manao lotissement dia naka tery amin'ilay faratapony anakiry ambony be tena vue panoramika be tena zany zay dia teo ilay trano satria lalana mbola vao amboarina lalana miakatra eny dia tsy manam-potoana andehanana eny tena zany le mivaritany foana ilay tany akaiky pasika ohatr'izao mihitsy nisy olona nitenenina hoe misy tany ary alaivo tonga tany averaka tamin'ilay mpividy namanay rehefa misy trano mitsoala be mihitsy eo ambonin'ilay trano eo ambonin'ilay tany midika zany matoy olona anao trano misy taratasy na amidy an'ilay olona ka le olona le mivarotra anazy mpanao an'ilay lotissement mahita lalana be eo amin'ny domaine sy ny topo ao dia vita nanao deuxième vente vita ny tsy nakany mihitsy zay tamin'ilay tany namidiny tamin'olona efa misy trano mijoro tonga dia zao ny tenenay fa dia andao ody halleloia akaiky pasika fa andao ody tsika tsy miditra amin'izany andao izy izy le olona tonga dia torina lasanareo hatramin'ny trano ingena nareo mijotsy aty aminay ny titre ny tany aty aminay amin'io titre vaovao be fara mantory amin'izao nareo izy le olona tonga dia lasanareo hatramin'ny trano io fa nanao erreur le olona andao tsika ody halleloia andao tsika ody andao fa teo tanteraka na dia tsy mendrika aza tsy mahafaty zany ny lambanao hoe raha misy mamely teamena takolaka akavia ankavanana tsy mahafaty zany samy efa voafelaky ny teamena daholo angambontsika tsika lehilahy ngamba efa nahazo efa mba naray totondry firy tarehantsika io nadaka dia teamena ray ve tena mahafaty atsika tena tsy azontsika eferina tsy maintsy mamaly an'io ve tsika lany andro ianao raha maly an'izany tena lany andro fotoana tokony ianao valao zavatra hafa lany andro ianao mitady an'izany maso ve ny lasan'ny olona toy izany hoe tady maso koa nify dia tsy anaiky ianao raha tsy azo nify fa Jesosy eto tena teteny amintsika mihitsy hoe aza mijanona akory mandroso foana aza manangana ady amin'izany akanjonao ray lasa no azo koa ny faharoa fa ny fahatelo sy ny fahavalo sy ny fahadimy sy ny fahaenina any amin'Andriamanitra avy amin'Andriamanitra ny latsaka eo aminao eo amena ohatra ny teteny amintsika zany Jesosy aza mandany andro amin'izany ry havana amin'izao andro farany zao aza mandany andro amin'izany zao fa ataotsika zay atonga antsika ho tanteraka zany hoe tena ianao zany mila mandroso foana fotsiny ao Andriamanitra momba anao alleloia misy ny toerana tsy maintsy ialana satria mampetipetina tsika tsy mampitsaraka Andriamanitra tsika tsy mampitsaraka fianakaviana zany fa raha fianakaviana manalavitra anao Andriamanitra elao lavitra tsika ingery havana za tena teneniko anareo mihitsy hoe tsika zany manaraka an'Andriamanitra ety tena tokony manana zany riareza mihitsika fa tsika tsy very mandeha za miaraka amin'Andriamanitra tsika tsy avelan'Andriamanitra rery zany raha tena mbola izy koa nitandrematsika zay tia ny tenenina tia ny tandrematsika ny andro nisy nisy pasteur amerikanina zay dia tonga teo amin'ny toerana anankiray izy teteny aminareo zany hoe tsika misy fomba fiteny hoe sambatra zay tsy misy manana ny ampy fa sambatra zay mifanampy za teteny aminao raha Jehova ny tokonao manana ny ampy ianao ary tsy azo ampifilafilainy zany ianao ny andro nisy pasteur amerikanina zay andeha anao asa fitona lavidavitra dia any mohitatsika fa lava be ny lalana lavitra be ny lalana any misy tanàna firenena maro dia tonga izy zany dia misy andritareo le air reny ohatry ny air amin'ny autoroute dia tonga to andeha nisy carburant izy dia
tamin'izany nalaza be mihitsy eny hatramin'izao moa zany tena tsy tiany ka ity lehilahy ty a sady jiosy no mpitoro filazantsara de tany États-Unis a nisy olona vetivety eo am'le station d'essence de nahita anazy de hatramin'le tompon'le station a tsy tia jiosy tonga de izy ny olona tsy misy gazoana intsony ka tsy afaka manome anao zay nahazo baiky daholo ny pompiste tsy manome an'io de aveo izy izy fantatry ny olona ny amin'ny maha kristianina azy nanaovan'olona an'io ny carburant efa kelikely any États-Unis fotoana anao mandeha 200 kilomètres tsy mahita ninninona ianao 100 kilomètres tsy mahita ninninona tsisy tanàna de lasa izy nandeha de tonga tamina toerana anankiray station d'essence efa tonga tamin'ny station d'essence izy de nidiny izy to de nisy olona nitsena anazy alleloia tonga de nisy olona nitsena anazy inona izy ny ataonao daholo tany to de misotro kafe aby izy olona ka misy station service zany de misy fisotroana kafe ry alavilavitra iny andanao izy misotro kafe fa karakaraiko ny tobilinao zay ilainao de ataoko daholo alleloia de lasa tokoa izy nandeha nateriny olona teo am'le fisotroana kafe de lasa le olona naverina teo amin'ny tobilina dioviny kely amin'ny fitaratra nataony plein ny réservoir jereny raha misy zavatra tokony so de misy menakatsiampona zavatra ohatr'izany le olona naverina nisotro kafe rehefa vita zay de nivoaka am'izay pastera de nanontany tamin'ny olona hoe ohatrinona ary nomeko anao de le olona hoe tsy mandoa ianao na ny ariary ary fa zangy eto ny rana ikarakaranao de ohatrany tsy azo de tsaina le izy fa de nisaotra ny olona fotsiny de lasa izy nandeha vita ny asa fitoriana de izy izy ohatrany tsy ampy ny fisaorako an'iny olona nanisy soa tena ohatrany tsy ampy fa andeha hiverina de niverina izy miverina teo am'le toerana izy de tsisy ninninona teo am'le toerana nefa tamin'izy nandalo teo fa somary arivariva de nirehatra nazava be ny jiro de jerena teo am'le station ohatry ny afafa be ohatry ny olo de lasa izy niditra tao am'le mivarotra kafe teo ampita de hoy izy hoe zafato izy izy fa ty station d'essence ty izy teto tamin'ny herinandro vo izy andeha hanao asan'Andriamanina teto sisy tamin'ny herinandro de misy olona tsy misy ny servirana teo de mba tiako hity zay olona zay fa te hisaotra azy fa ohatrany tsy ampy ny fisaorana tao izy le mivarotra le olona teo am'le mivarotra kafe azafady hoe raha miseho izy izy station d'essence izy antena de io ampita io de ozy izy efa folo taona raha miseho izy izy fa tsy nandeha tsony io station io folo taona io fa abandonné teo efa tsy nisy indrinona tsony io tsisy ozy izy pastera nirehatra mihitsy ny jirony io izy izy de nisy olona mihitsy nanao plein tobily koa zao za hitanao miverina eto zao ka mahatonga izy saotra ny olona io raha miseha ozy izy le olona tao am'le mpivarotra raha miseha efa folo taona tsisy courant tsony io station io folo taona tsisy essence tsony teo folo taona efa tsy niasy tsony io fa lasa ny tompony io teo vo tadidin'ny pastera am'izay le tenin'ny olona le miverina indromana hoe mandeha any zangy eto ikarakaranao miverina re izy ohatrinona ny peheko zao ny teneny mandeha any zangy eto ikarakaranao andala fakadoy lasa pastera nody tsy nahita tory nieritreritra aminao hoe tena nijery ny tsena anaty eo alleloia marina ny tenin'ny tantaratena nisy zany marina ny tenin'ny ranabavy Rodriguez satria izy tarivo vo ilikilika tsy lany andro ny ady taman'olona tany izy za indray ny tsy omenareo lasansy nasa raha olona ohatr'izao de areo ifampitory mihitsy zay ka tsy malala olona lava be talako taraiky teo tsy vita ny asan'Andriamanitra andeha hitory tena izy amin'io lany andro ny famaly teo ho Jesosy andehana tsy maninona zany tsy omeny olona gazoalina zany tsy maninona zany tsy serven'ny olona zany fa tsika te antany anao ianao io noho ny fandeferanao noho ny fitandriamanao zany mba te ho tanteraka tsy engeravana samy be fo za tena be fo be ata hatramin'izany mbola kely raha manana problème na fo ary tena misy an'le tsy maraiky mihitsy za tena eko anareo tamin'izany nanao accident tamin'ny 2004 anisan'ny natonga ny accident nisy olona
fandrisotra tamiko zany teny ampivoahana alina teny dia fanenjikensika teny zay fanenjikensika dia tsy manaiky resy ny fanenjika amin'ny tomobily io dia rehefa resy ny olona kely dia tezitra mare dia atao zay dia nafarana fo tamin'izay dia avy eo ny karana nanao accident mivadibadika teo alozy teo. Toe-po zany tsika samy manana ny toe-pontsika raha sanatria hiverina amin'ny toe-po taloha raha tsy hoe toe-poko taloha ry amany eto misy fotoana zay sy mampiony io mandeha tamin'izay mbola mifankaty mbola mifankaty io zany tsy mifankaty tamin'izay mbola mpifamofo kely reny zany dia matetika misy fotoana mifamaly dia izy io menomenona be rehefa mifamaly zavatra dia fomba fampanginako anazy matahotra entina mafy vao manomboka menomena dia entiko mafy be mihitsy tômôbily ka ny tômôbilako matanjaka be taloha menomena to dia atoko mafy be mihitsy tena entiko mafy be mihitsy misidsidina mihitsy tômôbily entiko miakatra ny mozole sy midina ny mozole iny atoko mafy be tômôbily zay fampanginana mampiona teo atoko ny tômôbily tonga mangina matahotra manomboka mitazona tsy mitenjony tsy zay fampanginako anazy io taloha fetrety miady zay misy fotoana hitanao frein main ana tômôbily io miendaka rehefa tezitra miendaky ny frein main iny tena dia entiko mafy be dia atsaniko mafy be tômôbily no le miady iny dia miendaky ny frein main ana tômôbily iny. Raha zany ny toe-pontsika zao hoe zako sarangany isy nanisy masoko maso solo maso zako sarangany nifiko tena tsaraika ho Jesosy ao nazy Jesosy raha misy mambela ny takolako akavity ambe koa ny akavanina dia samy fity misy maka ny akanjonao tsy mampiboridana anao zany eo lehibe misy te haneranao andeha maily ray mandehanana maily roa vetivety kokoa zany no mifanditra amin'iny dia mifanditra amin'ny maily anankiray zany andehany fotsiny maily roa inona zany ny zavatra tiany Jesosy tenany eto fandeferana ilaintsika manana fandeferana ary io zavatra io azo ialana io rehefa mamofopofona devitra sy anina to dia alao tonga dia miala isika dia natao hitsoaka fakapanahy andositra fakapanahy fa tsy manana herietrehana lizy tsika aleloia aleloia matotsika rehefa tsy haitsika no miady amin'io ndao hitsoahana zay zava-nisy taminay taloha le toe-po zany fa mora kely mampangina mampela rehefa tezitra entina mafy be tômôbily entina mafy be mihitsy mangina ho azy le menomena ka mitazona amin'ny tableau de bord izy mitazona amin'ny lianina dia tsy miteny dia sady samy teny aminay moramora vo mentiko mafy be mihitsy tômôbily mangina teo dia kalma be anaty tômôbily ajantsika eny amin'iny fa hoy Jesosy hoe mandeha fery hiditra pasika isika zao misy zavatra ndray ohatrany tsy azo le feriny fa tsy mahafaty ireo tsy mahafaty aleo misy fotoana rehefa ohatra zao ohatra amin'le toakizitsika ato amin'ny groupe reto ohatra hoe misy tokony anarina kely misy tokony tenena za tsy mangina zany rehefa misy zavatra hita hoe tokony tenena fa izao pasika aloha zao ny andro dia isokatra mivavaka dia indina igny aleo aloha ilamina fa tsy mifanisy petipetina aloha aloha tena samy miezaka aleloia roa andro sisa miditra amin'ny pasika itsika mila olona tena tanteraka aleloia zay ny hevitry teny io tsisy mahafaty daholo manao an'ireo zavatra zao mahafaty antoka lavitra ny maso nify solonify ary raha maso solony maso mbola isy hafa ndray hitady maso afahandroany ho jambo eny efa rahatsika aleloia fa raha ohatra sika hoe mandeha am'izao
aleo ny olona anao zay atao, aleo ny olona aleo mena rano anaikitra fa tsika efa mibanjina an'ilay ino ty izy ty efa mibanjina an'ilay menarana varahana. Zao zany zao ianao isika reto tokony manana zavatra hijerena banjinina dia ny hazo fijalia. Misy zavatra zana-tsipika kely rehefa ny devoly andotondoto ny fonao, andrerandreraka ny fonao, ampatezitezitra kenao fa zao velatsika an'ireny hibanjina ny hazo fijalia. Misy mamananako azy dia zao zava-dehibe ny atrehantsika amin'ny Pasika. Ny rahan'i Jesosy ho avoazina ato anatintsika indray amin'ny Pasika. Mahavariana ary havana fa misy zavatra le zay tsy haiko raha ianareo ny dikan'ilay effet placebo. Effet placebo izany hoe ny fisainanao matanjaka be dia lasa voabaikon'iny no vatanao, lasa misy katsika dia ho tahaka izany. Misy lehilahy anankiray zay hovonoina izy satria gadra voahery kofady dia tokony ho tapahan-doha izy dia nefa zany le olona le mpitsara sy ny miaramila teo zany kampy napatoa dia zao fotsiny tenenina taminy: inona ny teneninao, inona ny tianao, asina tapahana ny lohanao sa kakerin'ity ino ty izy ty cobra be ty ty bibilava vao manaikitra dia mahafaty ty. Tsy hitany zao zay teneniny toy izy le mpitsara: alao ianao asina kakerin'ny cobra, tapenao amin'izay ny masony. Dia nitapenana ny masony dia nampirima tany amin'ny tranony le cobra. Nisy olana anatiny azy dia nitondra fanjaitra kely anankiroa dia tsotromba kely fotsiny ny tanany. Izy tsy mahafantatra an'iny efa mitampina ny masony, heveriny fa le cobra no nanaikitra. Ka ny cobra rehefa manaikitra dia misy an'le pozina tafiditra aminao dia maty ianao afaka miditra vitsy. Dia fanjaitra kely anankiroa fotsiny natsatoka tamin'ny tanany dia nomboka nintsitsinitra izy. Dia nomboka nintsitsinitra ohatran'ilay olona voakaikitry ny cobra ireny. Nitsinitra dia tsembo-dratsy dia nitsinitra dia sepotra dia maty ny farany. Inona moa ny nahazo azy? Fanjaitra kely anankiroa no nitsatoka taminy fa tsy cobra. Fa ny ao anatin'ny sainy, satria tsy natao hita an'ilay izy, dia ny ao anatin'ny sainy efa nisy an'ilay effet placebo. Zany hoe ilay nieritry matanjaka loatra ilay fomba fisainany dia naminavinany zavatra mitranga hoe cobra dia zay efa miditra ilay pozina, hoay tafiditra any amin'ny vatako ilay pozina, hoay miakatra any amin'ny foko. Zay zany ny vitana dia reny le sainy taty no nibaiko ny vatany sy ny fony sy ny ritsoka rehetrarehetra ny ratsa mangaika rehetra tamin'ny vatany dia nitarika ampafatesany. Avy aty ny fahafatesany fa tsy avy amin'ilay cobra. Fanohatra amin'izany fa ohatran'ny hoe zany ohatr'izay ihany koa mba hampiasa an'izay koa tsika amin'ny Pasika. Betsaka ny olona miteny Jesosy zany efa maty tamin'ny izy telo amby telopolo taona dia rahan'i Jesosy tamin'izany ve dia mbola iainanareo ihany? Tena iaina sy andray hiala ho avoazina tena anatintsika ny rahan'i Jesosy amin'ny Pasika. Dia tena hifantoka amin'izany mihitsy tsika anaty fotoam-bavaka sy anaty tolotena sy anaty fandraisana fanatsan'ny tompo. Nahoana moa no misy olona rehefa mandray fanatsan'ny tompo tsika isam-bolana tena hoe marary ianao za zao nisy fotoana tao anaty fandraisana narary fa tena nisotroko rahan'i Jesosy raha ny mbola oboka avy any amin'ny faritra ihany. Fa zay ny finoko rahan'i Jesosy tia mivavahana talohan'ny andray fanatsan'ny tompo hoe tena rano avy any amin'ny faritra ihany ty raha mbola oboka avy any amin'ny faritra ihany. Fa nametrahan-tanana sy ny vavahana ho tonga raha velona miboboka rahan'i Jesosy dia inona zavatra nitranga? Tena manasitrana ilay izy satria izay ny finoana. Dia vataka ny lehilahy tsondroma tamin'ny
fanjaitra kely anankiroa ka nieritreritra fa tena cobra na tonga azo ho faty no mba ohatry zany koa tsika efa mety hitady ho faty. Alleloia. Ataovy zay atateraka anao fa tanteraka ny rainao de amin'io tsika nde fanasan'ny tompo de tena hitondra fanadiovana ho atsika io fandraisana fanasan'ny tompo hitondra fanasitranana ho atsika io hitondra fandresena ho atsika io. Ny olona ohatra misotro jus de raisin amin'io fa tsika tena hisotro rahan'i Jesosy. Tonga avy mipasika rehefa vita batisan'ny rano ianao de manomana ny fandraisana fanasan'ny tompo. Jus de raisin de mofo tsy misy masirasira de andre fanasan'ny tompo fa ho pasika fandresena ho anao ty pasika tena ho pasika tena fandresena ho pasika tena fivoahana pasika fanafana ho atsika menakavy ity. Fa zao melohan'izay 2 andro sisa raha misy mamelaka ny takolakao ankavia meo azy ny ankavanana, misy maka ny lambanao meo azy ny lambanao, misy maka ny akanjonao de meo azy ny lambanao, misy manerinao andeha mely ray mandana mely 2 fa zao fotsiny tsy maintsy mitandrina pasika amin'ny fahadiovam-po aho, tsy maintsy mitandrina pasika amin'ny fahamasinana, tsy maintsy mitandrina pasika amin'ny tsy fampetipetena. Alleluia. Tsy maintsy mitandrina pasika amin'ny mangarahara. Alors anaiky samy menarana tsy manino tsika efa mibanja menarana varahana mpanjiny azy fijaliana ho tahin'ny tompony tsika rehetra tapitra ny toriteny tapitra famela-pianarana hiditra amin'ny fizarana fahatsapantsika amin'izao fotoana izao. Alleluia. Adiniko moa loatra ny compteko efa ny compteko ve moa avy na dia mbola tsy hodadidinareo ihany mandraiky tia ny androany aleo soratako ihany ho an'ny vahiny sao efa misy vahiny mba maniry izara fahatsapana radio radio. Alleluia. Koa raha misy aminareo izara fahatsapana dia ampandrosoana avy hatrany ary ny appel anareo iza no iantso izara fahatsapana. Amen. Ohatra ny lamba fabilatsika tamin'izay toriteny mahafinaritra be zay. Alleluia. Naso aloha resina sara efa misy olona tafiditra ao izara fahatsapana. Alleluia. Raha efa ao ary alleluia. Efa ao ary zokiama dia omenanao avy hatrany ny fitenenana. Inona ny azonao ambara dia inona ny azonao lazaina. Zokiama. Tsy tafitraka zokiama izany. Andraso aloha ary fa zoky Marina Tiana ireny ao. Marina Tiana, efa afaka mitevy ianao inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina anao zao amin'ny fitenenana. Tony pasitera tena nakasika anazy voalohany hoe azo avelaka ny manakana sy araka ny fifantohana amin'Andriamanitra izany anakana dimy felaka sy ny fangalavana ny akanjo izay fampetipetenana rehetrarehetra ny ivelany any faharoa atao tanteraka ohatra ny nataon'i Jesosy izany ny dia andeha eo amin'ny Jehova dia mila mitandrina isika amin'ny fahatongavan'ny pasika izao satria mety betsaka ny zavatra mitranga dia apetrao ireo raha ohatra ka hoe zava-maly izany raha ohatra ka hoe tonga nafika sy anakitaba ny zavatra ataontsika tsy ahatongatsika tanteraka io anatrehan'Andriamanitra dia izay zavatra anankiroa izay tena tsapako hoe ngeza be tao anatin'izy dia hoe efa ao an-tsaina koa izy matetika fa tsika ohatry ny hoe variana loatra hoe mifantoka any amin'ny herin'ny zavatra iny fa ny zavatra kaikitrakely ny fanjaitra ilay izy fa tsy ilay amin'ny cobra dia tsy tokony hoe mifantoka amin'iny izany tsika amin'izao fahatongavan'ny pasika izao mieritreritra zavatra hafa ngeza be ao aorianan'iny satria mety hoe ngeza ihany koa volon'ity fa tena hoe mifantoka any amin'ilay tanjona tongavana any amin'ny pasika makasitraka indrindra pasitera dia aty daholo any afitsika rehetrarehetra pasika izay hoatoka. Alleluia. Mankasitraka anao zanavavy Marina Tiana. Jesosy hamaly fity dia mitombositra dia mitombo fa soavina hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia.
Zahotsika piditra olona hafa manaraka indray a izara fahatsapana manaraka. Halleloia. Raha ohatra izy efa tafiditra ao a dia omentsika fitenenana avy hatrany ary Aingodina Rodriguez, inona ary ny azonao ambara androany a anao ny fitenenana? Teny Jesosy pasitera, teny Jesosy tavantsika rehetra dia mankasitraka an'ilay fitenenana, mankasitraka anareo menadako hoe tamin'ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra nakasika anahy koa dia hoe misy ny zavatra tena ohatran'ny tsy azo leferina kanefa tsy mahafaty. Tsara zany ny mandefitra, tsara ny mangina fa mandany andro zany ny famarinan'ny ratsy. Dia nakasika be ilay tantara kely teo iny. Ilay mpanompon'Andriamanitra izy raha mbola lany ny famaly teo dia lany andro fotsiny teo izy dia voalota hatramin'ny fo. Fa rehefa hoe tsy namen'ny olona izay zavatra nitadiaviny teo izy na ohatran'ny hoe lohan'ny olona dia lasa izy nangina dia noho izay fandeveran'izay nefa dia andran'Andriamanitra anjely mihitsy mikarakara anazy tena hoe mahakasika fo be mihitsy dia zava-dehibe mihitsy izany ny mandefy dia tsy mahafaty ny fandeverana indrindra izao tsika akatoky mipasika izao mba tsy hahatonga antsika ho voaloto sy ho voapetipetina dia mankasitraka indrindra pasitera tahiny Jesosy daholo. Amen. Alleluia. Sady mahafinaritra be mazava be tsy tapatapaka tsy ho mihitsy ny apellanao fa tonga dia mahazo tsara. Alleluia. Iny tompo eny ary afiditra olona hafa manaraka indray ary tsika izara fahatsapana manaraka. Mahafinaritra efa izara fahatsapana anareo. Alleluia. Zavatra tsika afiditra olona hafa manaraka indray izara fahatsapana. Alleluia. Ka raha efa ao ary ranom-paviama dia anao ny fitenenana, inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina? Alleluia. Tena pasitera nareo fitenenana mankasitraka anareo menadata amin'ny ten'Andriamanitra mahambe sady mahakasika tena hoe mamota teraka mihitsy anatin'izao akatoky ny Pasika zao tena nakasika anahy teo dia le teny pasitera hoe tsy tokony handany andro na amin'ilay hoe raha misy mameno ny takolaka ao avia amena azy koa ny takolaka havanana. Tena hoe nazava be taminahy raha tsy tselana nizavozavo taminahy hoe ahoana ary zany fa tena hoe nazava tsara androany tsy tokony handany lera zany ianao hoe ianjy hoe amaly ho an'izay olona hoe manenjika anao na hoe mety manome teny marary anao dia eo koa ianao dia efa maly aminazy eo. Fa ny tia Jesosy tenenina, le tia Jesosy tenenina no ataonao mandeha mahitsy mandeha manaraka ny fitapony tsy mandany fotoana ifandada ifamaly amin'izany na hoe ahoana fa mibanjina ny lalan'i Jesosy dia teo ihany koa le pasitera izay hafa firenena tsy nameny olona gazoal tsy nividy gazoal dia tsy nameny olona gazoal dia tena hoe nanehoan'i Jesosy dia nahitsy ny lalany nitohizany lalany dia nampahitan'i Jesosy anjely izy stansellement efa 10 taona tsy niasa dia tena hoe anjely ny rahan'i Jesosy amonjy azy dia ohatr'izay ny toe-po tokony ananantsika tena hoe tokony hibanjina sy hanaraka ny fitapon'Andriamanitra foana tsy ho voapetipetina tsy hanaraka ny fiainan'izao tontolo izao tsy ho varimbariana intsony fa tena hoe tandrina mba tsy haloto foa ao anatin'izany fiantsena amin'ny Pasika zany sy fanarahana ny tompo amin'ny fotoana rehetra mandrapahatongany eny amin'ny raha olanitra dia tsotra betsaka tamin'ny tenin'Andriamanitra dia tena nampianatra be indray androany voninahitra an'Andriamanitra reriany. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny ranabavitsika iama tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay noentiny teto izay. Jesosy any hamaly fitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany ranabavy-iama. Alleluia. Mbola misy olona hafa ao lasa aloha lasa aloha sitsika sary
soloa efa tafiditra ao raha lahatojo tonga dia mihinana avy ny fitenena inona ny azonao ambara inona ny azonao lazaina ary Sabe betsaka pastera na amin'ny fitenenana dia mankasitraka be dia be anareo mianadafa tena nambe ny toriteny ary tena hoe nampiomana amin'izao pasika zao toe-po tokony ananana dia tena nampianatra ny toriteny fa mankasitraka anareo mianadafa tena nakasika ilay pastera teo ilay hoe tsy nomeny olona gasoil dia na ilikilika ny olona dia tsy lany fotoana ny ady pastera fa asesy nandevitra kely reveo tena anjely mihitsy no rahan'Andriamanitra mikarakara anazy tsy tonga saina mihitsy izy hoe nandeha fotsiny tena mahatoky Andriamanitra dia tena hoe tsy mahafaty antoka kay izany ny fandeferana fa vao maiza azahoana tombony kany hoe zay tena lesona ngeza be ny soary teo hoe kay izany ny fandeferana tena azahoana tombony satria ohatrany fahitana anazy maha-olombelona hoe tena mifaty antoka ty fa kay ao ambadika an'izay tena tombony aza ny azo dia mbola mampianatra tena hoe hahay andefitra trany fa ilay ina entai Jesosy taholy. Halleluia, mankasitraka indrindra raha latojo dia tahiny tompo dia mahireza foana amin'ny asan'ny tompo saotra amin'ny fizarana fahatsapana mamy be. Halleluia. Mbola misy olona hafa ato mizara fahatsapana iza no mbola ao ary mbola misy olona hafa indray izara fahatsapana dia rehefa tafiditra izy dia mitsika azy ny fitenenana mety izy no mizara fahatsapana faraparana dia tonga dia hiranao hiritsika rehefa avy teny tompo navavy Junarda inona ny azonao ambara inona ny azonao lazaina anao ny fitenenana mankasitraka pastera ianareo hoe fitenenana mankasitraka anareo mianadahy koa tamin'ny toriteny tena hoe nakasika be tena maro ny zavatra azo tenenina fa ny zavatra tena mba tsoahako amin'ny toriteny tena hitako fa mampianatra antsika mba hanana toe-po hoe mba hahay haingina amin'ny hoe haingina handefitra mba hitsoaka amin'ny fakampanahy indrindrandrindra antsika kristianina mety maro ny olo mety ataony devoly fitaovana andeha hitady ahafahany hitady atra hanafy mitohy iny fotsika fa zio le tsika mandefitra tena mety marary amintsika na amin'ny maha-olombelona antsika marary ny handefitra marary hitsoaka amin'izay zavatra tokony misy valiny nefa atsika dia rehefa mandefitra amin'iny mitsoaka amin'ny zay zavatra tokony avy amin'ny fakampanahy nefa misy valosoa be efa oman'Andriamanitra amintsika dia zay koa ny tena mba azoko pastera dia mankasitraka anareo mankasitraka pastera. Halleluia, mankasitraka indrindra anao ranabavy Junarda dia tahin'ny tompo dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo misaotra indrindra amin'ny fizarana fahatsapana mahafinaritra tapitra ny fizarana fahatsapana tonga dia anao hira anankiray tsika dia ao anatin'ny hira io tsika angatahana ny tompon'andraikitra tonga dia izarany lance zoom dia hivavaka avy hatrany tsika orin'izay dia hivavaka hamarina ny fotoana ihany koa. Misaotra anareo rehetra nandray anjara tamin'ny fizarana fahatsapana. Jesosy hamaly fitianareo. Mino finaritra daholo ary. Saka,
Amen Jesosy. Sotranao zay Jesosy malala ny amin'ny fotoanandroany. Isaorana ny anaranao masina ny fataterahan'ny fotoana teto androany, ny toriteny sy ny vavaka rehetra izay natao na sandratra. Jesosy malalo ampianaro zay arovo zay amin'ny fampetipetena fomay mandefitra amin'ny zavatra rehetra zay mba hatonga anay hanana fahataterahana tahaka ny ray. Halleluia. Mba hatonga anay hanana fahamasinana mendrika hiatrika an'izany pasika izany. Banjinanao zay Jesosy, banjina azo fijaliany zay, voninahitra dia ho anao ny amin'ny fahataterahany fotoana teto androany. Zay rehetra tonga teto Jesosy afafahazo amin'ny isa tokantrano isam-batan'olona ny ranao, atonga ny tsirairay avy ho torotoro fo, hanapahamasinana
anana zany toe-po-toe-panahy mendrika niatrika ny pasika izany ka mba tena ho pasika tena tanteraka aminay tena makivaky ny fonay sy ny vatanay sy ny sainay sy ny fanahinay zany pasika izany zany raha anao milatsaka amin'ity pasika ity misaotra indrindra Jesosy malala misaotra ny amin'ny fanomana anao anay anao ny dera ny aja ny saotra sy ny voninahitra efa hatramin'izay dia mandrakizay halleluia amen ampandrosikana na bavintsika Sylvie amin'izao fotoan'izao hivavaka ho an'ny firenena Sylvie anao ny fitenenana Alleluia. Magkakita pasira na wet tenena na defain Jesús kare. Yara baba kare marlan suna si baba ka wan sirene. En Jesús malalo mbula sotolo Jesús kita se kakasiru somasaran konetam langwasi malalo. Apa sabika somasara isan. Sota Jesús malalo samte na pundelo sanukno zeman piana kane bebe Jesús malalo. Nina Jesús malalo pani kareta lefa devule wan gone Jesús malalo handutun fune Jesús me one Jesús malalo pepu me mamela pepu ande ka Jesús malalo na e waza Jesús malalo ni pautana ze akon devule wan gone tutut ka ze Jesús atiem handush hatan ari banza nya alinomba utantera ka Jesús malalo ni eta hetane adifu hiat ka zo pas ka zo Jesús malalo me one zan pepu zan Jesús malalo ba adif ni pensan kuletrere ya ketin Jesús malalo tunda mbava ka wan frene nai nyak nam no zan frene nai zan Jesús malalo yen kom baba ke kona tiano zan Jesús dinda izao pasta pana but na zo Jesús malalo arufun frene nai Jesús malalo avutun frene nai Jesús ambai tut kam no ibanza na dalino Jesús malalo mbo pasta pana but na zo Jesús arufun boka malagas reheta Jesús malalo mana Jesús anahan megan marar anohan nakitan ni epo Jesús malalo baba kane bola sinfik no Jesús malalo anohan puta azam nondinda Jesús malalo mel boka malagas Jesús malalo sepu mamel sepu mahe mamela yerpun yafa Jesús malalo ba sepu eno ano Jesús malalo ari dinda zo pasta anatliat ka pasta zo Jesús malalo ba adifun boka malagas reheta kitut kamno siem ka andrus hatane panpuna no Jesús malalo Aketin rai sarake kuze kuza zen saraka pilot saraka mne neza mtele ya rahatur zai Jesús anon me formatman ananzel no ko masjid na lektere ya eko Jesús malalo zer bola na tapira kana kamande kare neza neza le Jesús malalo yano Jesús wala la nizri aru bandere ta ko Jesús malalo dan baba kai dan Jesús ya sanda ko pila kana no pil so tarayu hallelujah amen halleluia makasitraka indrindra anao na mbavy Sylvia to anaty zay vavaka mamya izay nentinao zay andriamanitra manakam-pahasoavana maro fitenao dia mitombotsy sy fahasoavana hatrany na iza foana miasa ny tompo misaotra tsika rehetra ihany koa zay tonga teto niaraka taminay misaotra betsaka ny rana vavy Rosemina ihany koa tamin'ny vavaka fanomboana sy rana vavy Fabiola tamin'ny toritely mamipede Jesosy maro fitenareo rehetra misaotra nareo koa tamin'ny fizarana fahatsapana rehetra tombotsy sy fahasoavana hatrany misaotra nareo rehetra koa na fohy fotoana miaraka tamin'ilay teto andrana za matoko sy mino fa tsy miala maina teto ianao Jesosy maro fitianao anosika amin'irao lanitra Jesosy ka tahiny tompo velana soamatsatika dia raha pitso alina tahaka izao antsika eo aneto andro ray mialohan'ny pasika samia mivonona samia mitoetra amin'ny fahamasinana samia mahatonga azy ho tanteraka miezaka mba hahatonga antsika tena hiarika azany pasika zany amin'ny fahamasinana sy amin'ny toe-poaraka n'Andriamanitra samy tahiny tompo daholo akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com afahanao meny no japeo akiradio misy toloteny isaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo alina tahiny tompo daholo tsika rehetra amen